Miarahaba antsika tsirairay izay mpanaraka sy tapaka izao fandaharana izao tratro izao maraina izao. Mialohan'ny hiainoantsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra dia hiaraka hivavaka isika. Renay izay any an-danitro, mitera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay satria mendrika ho anao izany. Mankasitraka sy misaotra noho ny fitahiana be dia be izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Mifona nefa izahay noho ireo fahotana rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay ary mamelany elokay. Ka ankehitriny izay raha andinika ny teninao dia mangataka ny fanazavan'ny fananao masina ny sainay mba hahafahanay mahatakatra tsara ny hafatra tianao ampitaina, mba ho vatsy-panao entinay miatrika ity tontolo andro ity sy ny androm-piainanay sisa rehetra ny izany. Tononona sy angatanana amin'ny anaranao Jesosy mivavaka. Amen. Fembena maraina antsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ilay dokotera mpangoraka. Ilay dokotera mpangoraka. Jeremia 9:2-20. Motsy misy balsama va any Gilead, motsy misy dokotera va any, koa nahoana no tsy tanteraka ny fanasitranana ny oloko zanaka vavy? Milaza ny soratra masina fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona ka tsy reraka. Matetika ireo izay salama dia manadiny ireo famindram-po mahagaga omena azy tsy akitsany isan'andro isan'andro, isan-taona isan-taona, ka tsy mamaly fiderana an'Andriamanitra noho ny tombotsoa omeny. Nefa rehefa tonga ny aretina dia tsaroan'Andriamanitra. Ary naoviana dia tsy mihodina tsy eo amin'ny fanahy izay mitady fanampiana avy aminy ilay Andriamanitra mpamindra fo. Izy no fialofana ho antsika na amin'ny aretina na amin'ny fahasalamana. Ary mbola ilay dokotera mpangoraka tamin'ny fotoana ny asany teto an-tany ihany i Kristy ankehitriny. Ny mpianany amin'izao fotoana izao dia tokony hivavaka ho an'ny marary tahaka ny ivavahan'ireo mpianatra fahiny. Ary anaraka izany ny fanasitranana satria ny fivavahan'ny finoana dia hamonjy ny marary. Manana ny herin'ny fanahy masina isika. Ny teny fikasan'ny Tompo manao hoe ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Marika 2:20 dia azo hitokiana ankehitriny tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly. Mampiseho tombontsoa ho an'ny zanak'Andriamanitra izany, ary ny finoantsika dia tokony hamikitra izay rehetra raketiny. Asantsika ny mitondra ny marary sy ny mijaly eo amin'Andriamanitra eo amin'ny sandra ny finoantsika. Tokony hampianarintsika izy ireo ino ilay mpanasitrana lehibe. Nefa rehefa mivelona amin'ny fankatoavana ny teny ihany isika vao afaka mitahy. Nefa rehefa mivelona amin'ny fankatoavana ny teny ihany isika vao afaka mitaky ny fahatanterana ireo teny fikasany. Hoy ny mpanao salama, raha nakasitraka ota tao am-poko aho dia tsy mba hiaino ny Tompo. Raha fankatoavana tapatapany tsy araka ny fontsika manontolo no atolontsika azy dia tsy ho tanteraka ho antsika ireo teny fikasana. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy torohevitra mikasika ny fivavahana manokana ho fanasitranana amin'ny marary. Nefa zava-dehibe indrindra ny fanaovana fivavahana toy izany, ka tsy tokony atao raha tsy misy fandiniana lalina. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra Tomponay, tsara sy masindrindra ny an-danitro, misaotra betsaka anao noho ny teny izay nomenao anay indray tamin'ity maraina ity. Misaotra mampafantatra anay fa
tianao ny hanananay fahasalamana ary tsy tianao ny toeranay ao anatin'ny aretina. Matetika nefa dia vokatry ny fahotanay no mahatonga anay ao anatin'izany tsy fahasalamana sy aretina zany, koa mangataka anao mba hamindra fosy hamelaneloka rehetra ka hanasitrana anay ho afaka amin'ireo aretim-pahotana, aretin'ny nofo, ka mahatonga anay ho velona ho anao. Ampio izay ahatsiaro mandrakariva fa ninona fitsaboana, ninona fahaizan'ny olombelona dia ianao ilay dokotera ambony afaka manasitrana ny aretina rehetra. Koa ampio izahay atoky sy antehitra aminao mandrakariva, na ao anatin'ny fahasalamana na ao anatin'ny aretina. Izany vavaka izany no angatahako sy tononiko noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Sepia